Mbola ho ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara ny lioka toko 9 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:50 no andrasantsika hafatra ny amty anio ity. Misy ohabolana algériana iray ry havana manao hoe ny sira mambabo ny tantely ary ny fanahina sy ny tsy fahatokiana mambabo ny finoana. Tena tongavana amin'izany dia hoe rehefa ny sira no fangaro amin'ny tantely dia mahatonga ny olona hitsotsotra ho rendremana dia ho raiky toro ny hafarany. Dia araka izany ihany koa rehefa manahy tsy matoky misalasala dia miesona ihany koa, miesona hatramin'ny finoana. Dia izay mihitsy ny zavatra nitranga teto amin'ity perikopantsika an'io ity rehefa nanantona an'i Jesosy i Jairo mpanapaka atao amin'ny sinagoga iray mba ankanesany any an-tranony fa efa ho faty ny zanany vavy tokana. Mbola tsy maty tsara zany izy eto fa efa ho faty. Fa rehefa nandeha teny an-dalana Jesosy maty tsara amin'izay le zanany vavy tokana. Ny zavatra nitranga ny olona rehetra tsy nanana fahatokiana, tsy nanana finoana hoe olona efa maty tsara ve inona tsony ny azo atao aminy. Fa manoloana zany noho ny reny Jesosy izany le voambolana hoe mandreto dia milaza hoe mahalala tsara ny zava-misy, mahalala tsara ny fisainan'ny olona hoe tapitra hatreo tsisy azo atao intsony, vita ny tantara miakatra ny soratra. Fa tao anatin'izany indrindra nefa Jesosy no niantso an'ilay mpanapaka tony sinagoga mba hanampinoana. Dia ho jerentsika miainga amin'ny soratra masina zao ry havana fa ny olona manampinoana no matoky ny herin'Andriamanitra ary ny olona manampinoana no mitondra ny hafa amin'ny famonjena. Ho jerentsika voalohany amin'ny ny olona manampinoana matoky ny herin'Andriamanitra ny 15 tapany voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe aza matahotra. Ny hoe aza matahotra ry havana dia miverina 5,700 isa ao anatin'ny Baiboly iray manontolo. Raha mahay mikady tsara isika zany 1er janvier ka hatramin'ny 31 décembre ny tompo miteny amintsika tsirairay avy hoe aza matahotra. Fa ny tahotra mantsy dia fihetsika matetika mpahazo atsika rehefa manoloana toe-javatra sarotra, rehefa manoloana tranga izay tsy ananantsika fahefana na tsy hitantsika intsony ahoana ny anaovana azy. Fa indrindra ny tahotra, ilay fihetsem-po mamatotra mangedra antsika rehefa miatrika fahafatesana. Fa Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara imbetsaka no mandidy, tsy mitaona, tsy mampahery fa mandidiny hoe aza matahotra. Aza matahotra izay manantotsantitra ny hoe matoky manantena ny herin'Andriamanitra, ny fiandrianan'Andriamanitra, ny fanapahan'Andriamanitra. Ny olona manampinoana eto zany matoky ny herin'Andriamanitra dia olona manaiky mino manana fatokiana lalina fa ilay Andriamanitra izay hivavahany dia lehibe amin'ny hery, lehibe amin'ny fanapahana, lehibe amin'ny fanafahana, lehibe amin'ny fiandrianany. Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa, Andriamanitra afaka miditra antsehatra amin'ny raharahany olombelona. Dia ny Jeremia toko 9:10 sy ny 10 dia milaza an'izany. Lehibe amin'ny kery Andriamanitra, lehibe ny anarany, Andriamanitra velona izy no mpanjaka mandrakizay, izy no manapaka ary au contrôle ny zavatra rehetra miseho eto ambonin'ny tany. Porofon'izany tamin'ny zoma masina isika ndresaka tamin'ilay nangiry-firy ary maty mihitsy ny hafaran'i Jesosy. Fa satria Andriamanitra ny tompon'ny tompo ary manapaka amin'izao tontolo izao hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Naresy ny fahafatesana ny tompo, velona izy nitsangana tamin'ny maty. Dia isika izao ry havana mety 2 taona, 10 taona, 70 taona, 80 taona, zay 70 taona eny mety 100 taona ary no na-kristianina anao. Fa ianao ve mbe efa narary andoha, nahy, nisy tiripanda, narary kibo, ny stressy, mivoaka ny trano hoe dia latsaka amiko ty lanitra ty androany.
mbe fananana zany fanahina zany ve teo amin'ny fiainana na dia indre mandeha ary efa niahiahy fantatra ve ianao hoe andrekaka eo raha zao moa ny tontolo ny rahony eto dia ahoana magakytsika efa tsy manahy an'izany tena farak'izay tsy olantsika mihitsy zany kanefa ilay Andriamanitra nanao ny lanitra ihany ilay Andriamanitra miteny amintsika an'io hoe aza matahotra au contrôle izy dia ny mahagaga dia izao karaha mino ary isika fa tsy tontona ny lanitra rehefa mirava rehefa avy eo nahoana isika no tsy mino fa manan-kery manam-pahefana afaka manova ny fiainantsika miditra ny sehatra eo amin'ny tantaram-piainantsika ilay Andriamanitra velona ko miantso atsika an'io ry havana Jesosy Kristy Tompo miantso atsika hanampinoana matoky ny herin'Andriamanitra fa Andriamanitra mahery sady velona ilay Andriamanitra ivavahanao Andriamanitra tsy mitaza-potsiny fa Andriamanitra miasa miditra ny sehatra eo amin'ny raharahany olombelona fa indrindra eo amin'ny fiainanao izay mino azy dia ny Isaia 1:7 haitsika tsenjery aza matahotra fa momba anao fa moa matsenjery azy dia mitovy amin'ilay tsenjery any teraka Jesosy tahotra no mipetsaka ny saosy ny kibonay tsyomby tsy hiainana akory fa anio raha te hahita fiovana fiainanao ianao mino matoky fa mahery ilay Andriamanitra izay hivavahana fa faharoa ry havana ny olona manam-pinoana mitondra ny hafa amin'ny famonjena raha ohatra zany ka mandinika an'izao perikopa zao isika araka ny lazaina teo hoe mbola tsy maty tsara ilay zanaka vaviny Jairo mbola atao hoe zany izy velona fa tao anaty eo ambavahoana fahafatesana na rary raha tao anaty raha lôjika ny zavatra zany nangavy any Jesosy Jairo ho any an-tranony hanasitrana ny zanany fa nasitranana no nandraindray ny Jairo eto fa mihoatra an'izany nataon'ny Tompo satria nahoana hoy ny Tompo hoe mino fotsiny any fa ho velona izy ny any asany Jairo dia ny mino zay any tsy mila manao ninonino mino fa ho velona izy mampanantena zany Jesosy Kristy Tompo eto mampanantena fanasitranana mampanantena fananganana amin'ny maty raha manam-pinoana i Jairo izany dia manambara hoe izy Andriamanitra dia manana fahefana amin'ny fiainana sy amin'ny fahafatesana ny fahafatesana ny tambiny ota fa ity soratra masina eto ity dia maneho fa Andriamanitra ilay hivavahantsika io dia Andriamanitra manafaka antsika ao anatin'ilay fahalotona ilay ota ilay fahafatesana mahatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra fa ihany koa mahatonga ny fiainantsika vitatra eo tsy isy fanantenana intsony dia ny Romanina 9:4 milaza ny hoe tsy manan-kery aminareo intsony ny ota ry havana malala amin'ny Tompo Jesosy Kristy maty nitsangana tamin'ny maty mba havelomantsika mianakavy ireto satria sitrak'Andriamanitra ny havelomantsika ary tsy hoe ny any an-danitra ihany ny havelonatsika fa ny havelonatsika dia ny eto an-tany hananantsika isantarantsika sahady izany fiainana mandrakizay izany isantarantsika sahady izany fiainana misy fanantenana fifaliana fiadanana izany fa isika ry havana ny indraindray no mianiany fiainana isika no indraindray no be fanahina be reno isika no matetika efa mahafantatra ny problème atsika ny mpianakavo finoana zay vao Andriamanitra mamindrafo fa ny antaky ny Tompo aminao anio mino fotsiny ihany imo rehefa tenenina dia ny filoham-pirenena teo aloha ny masaka ao andohantsika fa tsy ilay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra fa tsy izy ny teneniny ka Jesosy no ny tenenio mino fotsiny ihany matoky tanteraka n'Andriamanitra dia mipetra fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'izao fotoana ry havana ny zareo amin'ny tontolo ny farmakôlôjia na ny famokarana fanafody ny zareo tontolo ny amin'ny sehatra ny fitsaboana efa mandroso be any anatin'ny fitsaboana ny aretina maro samihafa
nisy vanim-potoana teo ro mitantaran'izao tontolo zao a ny marary ny kolera zany tsy voatsabo zany fa maty ho azy fa rehefa nandeha fikarohana nahitana fanafody. Nisy vanim-potoana indray ny cancer no tsy nahitana fanafo fa rehefa voan'ny cancer ianao dia efa mampahery ianao zany aloha fa tsy maty. Amin'izao fotoana nefany efa mandroso ny fikarohana efa azo tsaboana indray ny cancer. Efa tsy voatery ho faty ianao zany rehefa voan'ny cancer rehefa maraka voatsabo somatsara. Ary ny tena enjana hatramin'ny artiste amin'izao manana fanafody amin'ny aretina mahazo atsika. Isan'izany le areti-tsaina mpahazon'ny olona maromaro sasany ny aretin'ny fahasarotam-piaro dia hoy le artiste ray izay hoe jaloxine na ray boaty. Fa ny fahafatesana tsy mbola nisy nahita fanafany ny amin'izany hoe maty izany. Tsisy afa-tsy Jesosy Kristy tompo ihany. Jesosy Kristy tompo any amin'ilay tsisy fanantenana any amin'ilay miala bala amany-pisatroka mitoraka saluy ny olona rehetra fa Jesosy manana vahaolana mahay manangana anao amin'ny maty. Mahay manangana ny havanao amin'ny maty. Raha manam-pinoana ianao, hainy tompony manangana ny fiainany havanao. Hainy tompony manangana ny fiainanao, mamerina ny fiainanareo mianakavy amin'ny laoniny. Nisy tantara ray izay, tantara tena nisy izy ity fa nataony zareo horonan-tsary moa taty aoriana tamin'ny janoary 2024 lehilahy tovolahy anankiray 20 taona John Smith. Any amin'izareo any Amerika moa zany misy an'iny la neige iny dia rehefa fotoana ny neige dia misy gelé ny lac, mandry ny lac zany. Dia nandehandeha teny ambony lac teny John Smith nenjera nitresaka le neige kely manify ety ambony dia latsaka tany ambany tany 15 minitra izy tao. Mivoaka tao izy mort clinique hoy ny dokotera zay. Tsisy antenaina intsony zany fa raha dokotera dia efa mampahery ny ray aman-dreniny sy ny reniny fa le reniny tsy nanaiky hatramin'ny farany. Fa ny fatany raha velona koa ny Andriamanitra dia mamelona ny zanany. Dia teo amin'ny olona rehetra hitondram-bavaka an'ilay zanany, vokany ny zaza tokony ho faty velona indray. Mbola tsy maty tsara zany John Smith. Efa maty tsara izy fa novelomin'ny tompo indray. Ry havana malala amin'ny tompo. Inona le olanao be dehibe nareo mijerijery areo le enjana indrindra, le mafy indrindra, le tena makivy maketraka anao, le mahatonga anao tonga aty am-piangonana ihany koa isan-kalahady, le mahatonga anao mandohalika amin'ny alina foafiry marain'alina mitady ny tompo. Manana finoana fa hain'Andriamanitra ny mamonjy anao ao anatin'ny heriny sy ny fahefany tanteraka izany. Hoy Andriamatoa Abraham Lincoln namarana anazy hoe ny finoana dia tsy ny fihaverana hoe Andriamanitra afaka mamonjy na afaka manatanteraka, fa ny finoana dia ny fanantenana fa Andriamanitra manatanteraka, hanatanteraka, hamonjy anao. Ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Amen.